766 na 033 56 00766 si 034 34 00766 code AKO RDJ. Tiako namako. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Anao gaona efa ela, ary zio efa ela. Zany koa moa zany fiteny tamin'ny zany taminay. Rehefa le avy le machine de hoe haigny. Raha tata anatiny fotoana ela rehetra. Nanomboka tamile hoe aminazy. Mandeha ozy. Oera ozy. Volana pina ndray koa voaingana hoe rasta misolo rasta ozy. Aradôla zany rehetra. Raha fa difitra trany tampianaka zany tranona rehetra tranona loatra miakatra io. Difitra ny sevozy. Difitra ny amin'ny lasansy ampitay madama reto ozy. Difitra ny andramelo ozy. De ozy zay tsotra kely. Alaivo le zanakanareo. Anareo le tena tompona ndraikitra. Ampianaro amina epepe tondradrano rehefa fahavaritra miara-mianatra amin'ny zanaky ny mpivarotra trondro de ho hitanareo amin'izay ny oera tsy maintsy mandeha. Rasta misolo rasta e. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay manasa olona. Alasinainy taratana lavilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Miarabantsika rehetra ndray ny ty marainty ao. Ny tena tonga dia vao maraina dia orakoraka dia raha zombola ozy le namako izay fiorakorana dia mpandekama voalohany. Miaraba le meka miaraba ny mpanjaka tsara antitra ianao ry mpanjaka. Henoko mihitsy angeo le maly eny ambony taxi be ale zay ihany koa mpanjaka. Aiza koa masainjay mpandekama. Zay mpanjaka zay hoany ety. Para mandrandray masinoro. Andao de masonoro. Aloha izy misy miaraba voalohany miarabantsika rehetra avy aty amin'ny toerana misy aty amin'ny mangatsika be aty. Miarabantsika rehetra maraina fa manaratra le réseau. Ilay filgoty teo zany dia tsy tafiditra zany ako dia lasa tsy maintsy manomana vary mangatsika ny teknisiana. Izany fanazavana zany moa dia omena ihany satria ity fanaovana radio ity ny zavakanto e. Saona ry mpandekama sy le maiky ve eo ve izy koa zavakanto ka tena zavakanto izy ity dia ka miarabantsika amin'ity alakamisy 9 janoary ity. Fa nenareo any angazo efa manomboka 9 koa ny any am-paosy. 9 desambra koa ny any am-paosy nenareo enjana be mandefasikely rakode 9 fotsiny dia mampany amin'ny tsamy. Ity moa tena tantaraina tokoa moa zany fa misy moa ny atao hoe solda moa zany amin'izao fa mahafinaritra amin'ny tantaran'izany nefa ataona fa tsy maintsy mahatsiaro ny manirikiry sy ny mampalelo hafa ihany. Za zao akasary aloha zany fa tsy hoe akory mandrivotra nefa ho pasoka akory ako na manakorotana nefa milamina fa tsy eny kopatanana aloha an'le tovavy mangataka le mitapitapy io satria izy tsy natao kokoa zany dia kokoa Luciana amin'ny teny vao manomboka fa be dia be ny trosa. Kokoa ray, kokoa roa, kokoa telo, kokoa efatra. Dia miarabanareo ary dia mahafinaritra tanteraka foana
an'ireo anatin'ny rano, anatin'ny tondradrano ary ny lalan'ny ratapaka zany hoe ny lalana tapaka dia tahaka ny lalan'ny ratapaka any an-tanàna. Rehefa mahita an'ilay lalana tapaka ilay any amin'ny lalan'ny Mahajanga iny dia tsy maintsy miroso zany manao ny hoe ahoana ny hanohizana azy aloha ahafahan'ny entana mandeha, ahafahan'ny olona mandeha satria ilay zavatra iainantsika anie ilay rehetra efa amin'ny fotoana hoe tsy misy orana sy tsy misy cyclone rehefa tsy afaka mifamoivoy ny vahoaka, rehefa tsy afaka mifamoivoy ny olona no ny antony arafre, no ny antony aratsian'ny lalana, no ny antony tsy fahampian'ny resaka fitaterana ary ny tsy fahampian'ny vola eo am-pelantanana mihitsy. Fiatrehana an'izay aloha zany dia hitako hoe efa mampalahelo nefa zao zany mbola tratran'ny cyclone ihany, tsy hoe ny ratsy foana akory no tany saina. Za mbola aka sary io raha overina amin'ny resaka ombidafako maly aloha. Aka sary io mbola hiankina eto provinsia eto dia ataoko ohatran'ny eo amin'ny endriko ny hoe sentimentko zany ao anatin'ilay izy satria izahay samy mpanakamy taty nanao répétition taty tamin'ny maly dia resadresaka ombidany nataonay taona samy eo ombidany daholo ihany moa ny rehetrarehetra ary mpikambana ao anatin'izany mandrotsaka zon'ny mpamorona zany rehefa manao seho na ho an'ny olona na ho an'ny hafa. Dia izay ny zavatra tantarena zalahy. Niaona tamin'ny rato izay, rato izay batteur atao amin'ny Tarikatsoara tena Felo fa DTN lety. Satria mahafinaritra ny tafahoana amin'ireo le mpikambana ao amin'ny Tarika izay taty efa ela sady avy tao amin'ny Tarikatsoara tao aloha. Toy izay ilay fidirako aloha fa tena anao Filogoty mihitsy anko teo mokako zany kosa moa le meko eo. Dia lasa in'ilay rabeny tsara efa tsy milona tanaty ranona loatra iny nandeha teo dia averina any aminareo aloha avy dia tonga ity ny fahaenina amby dimapolo alay izy ilay enina amby dimapolo efa lasa atao mois indray le février kosa ny tokony ho izy aloha fa tsy atao mandroso le janvier. Alefako any aminareo andray aloha zany dia miverina miditra rehefa avy eo mba isorana ny teknisianina tafiditra koty avy ety amin'ny Mangiradratsy. Miarahaba Erika. Misy hira zay manao hoe bedy ny dada raha misakaiza amity, bedy minaina raha misakaiza amity, bedy zokaradriny zalaina avy ty. Miarabantsika rehetra miaraba tsy maty foamanaina tsara antitra ianao ry mpanjaka ary dia miaraba Bandrakama mahafinaritra ny Ny tandapa no miresaka aminao fa tia pitry ny mpanjaka zay tsika no tandapa tsika zao tandapa daholo ery mitiritiri ery amin'ny seza fiandrianana ery ny mpanjaka tsara oela fanapahany ianao ry mpanjaka ary dia izay manao ratsy anao engany voaka vorovorokena ny oriny dia zay raha misy manao ratsy an'le dala ary hitako mihitsy ny fitsafidianany an'le Filogoty teo satria le dala atoa dia mpanjaka vele dia atao le dala le mpanjaka fa dia aza tapahana karamako ny tseritseritsehatra moa ratsy ny andro misy ny orana andro dia nandefa filazana ny CUA manambara manao eo anareo zay mahafantatra fa mitritra na hitadirodana ny trano na ny tamboho dia atsoy ny pompier. Dia nefa nisy trangany zavatra ohatra zao izay ny tranga teria Alatsoratiry fa nisy olona ny antso zany hoe tadirodana ity trano ity dia tonga tany ny pompier dia nalana le zavatra tadirodana fa ny zavatra nahavariana mantsy dia lasa teo amin'ny lalan'olona, lalana iraisana ilay korotana brique sy ny ohatrohatran'izany dia miara-pany CUA hoe tokony anjaranareo malala an'le fako eo dia le tompon'le trano fakina fotsiny ianao le dia le tompon'le trano miaraba Francis miaraba le tompon'le trano miarabantsika rehetra salama aby eo le tompon'le trano narodana miteny amin'le olona leo akaiky le mandeha amin'le lalana hoe alao anazy io nefany fakony dia alao ony le azavaiko vetivety teo izy Francis dia amin'izay nao courant tsara manaraka fotsiny nisy trano narodana zany fa ny antsoin'ny pompier izy narodana dia lasa eny amin'ny lalana iraisana ilay narodana fa efa mivava narodana ataorana iteradoza dia lasa eny amin'ny lalana iraisana ilay lalana ataontsika hoe lalana iraisana lasa eny amin'ny lalana iraisana le trano potiky le brique sy le hazo sy le vato ranotrano moa zany izany avy eo rehefa avy eo ohatrohatran'izao le izy dia rehefa avy eo hoe alao amin'izay io fa tokony alana zany io mba hidiran'ny fiarakodia sy andehanan'ny olona dia raha ny tokony izy fanontaniany ty apetrako ty
raha ny tokony izy ve tsy laia satria hoy ny filazany ao amin'ny CUA hoe manjaranareo manala an'io de le anjaranareo satria manahirana ny camion sy ny inona ty ny lasantsy makatso makaroa de ozy izy le olona hoe tsy mety alala le olona zany fa alao nareo no mandalo eo de alao matsy ny ponina mandalo ponina mandalo le eo akaiky eo ahoana moa zany tokony ho fandehany zany ino moa efa napetraka mala ponina moa zany eny taloha ny filetina andeha any an-tafo de io zany zao le ahoana tokoa zany manala an'io nefa nitombanan'le olona tokony hanala azy eo amin'ny enin'alina eo ariary enin'alina eo de manao cotisation izy le tompon'le tranonarodana miteny hoe nareo manala an'io fa izy tsy tokony ho izy ve ny manala an'io raha izany mandoto an'leo akaiko sy le manao an'le an'io de za manala an'io tsy haiko zany le zany tantara zany fa de fa apetraka ny fanontaniana manao izy izy moa zany ao anatina toe-javatra ohatrany tony misy zavatra eritreretiny olombelo hoe tokony ho rariny sy hitsiny raha izao sy zao no miseho fa ny lalàna mety tsy ho zay ihany ndraiky io fa raha ny fieritreretako za mihaino an'le tantara fotsiny aloha de hoe tokony ilay olona noravana trano no manao zay hialany io teo mifanampy amin'ny pompier raha tsy hoe ny pompier ndray koa ngano voalaza ny lalàna hoe tokony manala an'le izy teo fa le izy aloha hoy ny teny frantsay zay en tout cas tsy le ponina mandalo aloha tokony hanala an'io kosa tsy no lava fa tokony zay ray alehany na ny pompier na zareo zay tompon'le trano fa raha ny tokony izy koa aloha tokony hoe mifampiresaka ihany ary ampalalana ny olona hoe izy ny tokony hanala an'io teo mova tsy mitovy amin'ireny olona manapaka hoe lasa avo be ty hazo ty voninkazo ty de tapahana de atsipy ao anatin'ny arabe fa raha zany kosa aloha de tokony lay tompon'lay voninkazo na tompon'lay hazo no manala an'le izy teo mba mampalalaka an'le lalana andehanany be sy ny maro fa raha ny tarehimarika eniko farany tsy fantatro am'izao aloha nahoana fa de hoe misy valo ny namoiny ainy ny vokatry ny fandalovan'ny rivodoza hoe 17 ambiny tsy hita popoka marobe moa efa vaova le tarehimarika miovy isan'andro satria ny tarehimarika omaly fotsiny zao mbola ny omaly ty fa le jelovatikely avy eo ny eo amin'ny androany fa marobe maro ny traboina ny namony ainy traboina traboina tsy maintsy lasa zaraina isaky ny faritra le izy fa ho tateritsika fa tena enona mantsy le ohatrany manahita zany raha bandy avany ambany tanàna le miteny le tsaboina zany ohatrany hoe marary le olona de tsaboina any amin'ny hôpitaly kanefa le olona efa tratran'le boina zany de tonga de tsaboina zany ary ny avy any amin'ny faritsy melaka sy faritsy boina tonga de tramelaka de tsaboina ny sasany koa zany mifangalo le tsaboina sy le tsaboina sy misy tsaboina anankitelo zany hita moa filazana zany zao homonyme dia ny lalana be de be tapaka ny lalam-pirenena anisan'ny lalana zay ayahina ho tapaka foana isan-taona na de tsy cyclone aza de ny lalam-pirenena fa 25 amby mampitohy any alakamisy nambohimaha amin'ny any atsimo antsinanana rehetrarehetra iny mandrapatonga any mananjary mandrapatonga any manakara hatrany amin'ny farafanga raha avy eo irondro indray izy miaina atsimo any de fa 10 kamby raha tsy diso mampitohy an'ny vangaindrano sy taolagnaro any fa 12 amby fa 12 amby sa bisy tsy haiko fa ny fa 25 amby RN 25 de misy an'iny fidinana be avy eo vohiparara makeo rano mafana iny na de ranonorana tsotra aza de mampiotsaka azy ka miotsaka ndray izy ao zao misy éboulement izy ao misy mikoa izy ao ary de manano sarotra ny fandehanana mba tsy lazako hoe tapaka mihitsy azy fa milaza zareo eny fasan'ny karana le mpitora taxi brosy fa hoe tsy tapaka tsy mijanona ny fifamoivoizana fa mandeha foana zany hoe mety de efa mampiomana izy mampiomana ny mpandeha hoe mety hanano sarotra eny an-dalana ho an'ireo zay tsy maintsy handeha misy olona voatery tsy maintsy handeha no ny antony maro tsy ho azo tanisaina daholo ary rehefa mandeha de efa mampiomana zareo hoe aza de menomenona rehefa mandeha fa tsy maintsy mety isy zao sy zao eny an-dalana iny ny lalam-pirenena fahafitony tsy de nainoko hoe misy fahavoazana be de manao akory loatra fa lalam-pirenena fahefatra mampitohy Antananarivo sy Mahajanga de misy fahavoazana be ary tena tapaka mihitsy iny ny lalana tapaka ny fifamoivoizana raha ny makany Mahajanga ny makany Tomasina ohatrany mbola mandeha ihany aloha mandeha fa fito sy ny faharoa fa efa izy efa plus tuta hatramin'izay io ireny mantsy zao efa voaresadresaka hatramin'izay hoe tsy azo antoka loatra intsony ny fahatsarany ny rano de mbola mitohy miakatra ary tokony tsy mandramandra manana retina isika zay raha teo natonga ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny draine analamanga eo amin'ny von'ny sampandraraparitry ny fampianarana hampiato ny fampianarana eto amin'ny faritra analamanga ray manontolo mandritra nyty andro androany ty sy ny andro rahampitso zany hoe tsy miverina mianatra ny mpianatra raha tsy amin'ny
alatsinainy raha vao miresaka hoe draine moa zany aloha zany de ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambany no voaresaka amin'ny éducation nationale manomboka amin'ny maternelle manomboka aty amin'ny préscolaire hatrany amin'ny terminal fa tsy fantatro ny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony tsy haiko ny ambaratonga ambony sy ny teknika de manana ny ministerany izy ka zay tsy haiko hoe manahoana na ny fanambarana ny presse nanao ve sa tsy nanao sa hoe de samy manao zay naimpony ihany zareo efa nytenentsika omaly tsy na ino hoe ny tenyny teknika hoe tsy tafiditra ao anatin'iny zareo ny teny koa ny any amin'ny anjery manontolo de eo zany tsy fantatro hoe mipetraka amin'ny fahendren'ny rehetrarehetra angamba lizy raha ny tena marina fa tsy haitsika no milaza an'izay fa verina am'le resaka teo farany fotsiny hoe apetraka le fanontaniana de mamaly ny CUA na ny pompier sy ny hoe iza ny tokony manala an'le izy eo fa raha ny rariny sy ny tokony hitsiny aloha zany de tokony le tompon'ilay trano ny ravana ny tokony manala satria ny lalana iombonana no voasakatsakany zay angamba le eny elasory toerana io zay aloha eny elasory resaka de jady mety hoe ampefoloa io resaky lasory io ka ay ve any namana zany le tena ianjadiny io zavatra zay aloha io ihany erika fa isan'ny zavatra nanaitra anaty amin'ity marantirany de hiazon'ny toeram-piasana koa de ny mbola fahitana mpianatra mandeha mianatra ambaratonga ambany ary misy hatramin'ny nakatita kely iny amin'iny lalam-pirenena faefatra zany eny amin'ny ambomanarina rehetra iny tsy tony iny ko lokona table satria fantatra avy hatrany le sekoly iza le sekoly mihitsy izy amin'ireny de ohatran'ny mampanontany tena anao hoe fa maninona no atao an'izany le izy raha sanatria ve ka amin'iny lalana andeha hiazon'ny sekoly iny ilay mpianatra no misy zavatra mianjady aminy de iza ny tompona andraikitra voalohany anahoana ny fandraisana ndraikitry ny sekoly zay efa namoahany fanjakana didy dia hoe atsahatra aloha ny fampianarana mba hisoroana ny loza mety hitranga tafiditra ao anatin'izany no mety ho fianjaranana trano na tambo tapoka amin'ny lalana lehany iny ny fiakarany rano amin'ny lalana lehany mandeha miazon'ny sekoly iny ekena tsy laviny fa mety hoe manamorona arabe iny lalana iny nefa aiza moa no alalanao an'izay patsaraitsy mivavaka azo an'iny mpianatra iny amin'iny lalana iny fa za zany ndraindray tena manontany tena amin'le talehan-tsekoly tompo-tsekoly miny mikipy manoloana resaka écolage ve le izy ny écolage ane mitohy foana na mianatra mpianatra na tsy mianatra ary efa misy programme mpampianarana mipetraka ao anatin'izay fanenjehana ny tsy misy hoe écolage hoe enina alina de analany roa andro tsy misy an'izany na tamin'ny andron'ny covid tamin'ny andron'ny confinement sy ny covid reny raha tsy nisy an'izany feno foana ny écolage fa fotsiny zavatra natao fotsiny de mananareo fotoana amenoana ny écolage nareo fa ny folo volana ihany ny folo volana tsy fananianareo tsy fananinay na tonga an'le toe-java-misy fa de tsy maintsy fenoana ihany ny écolage fa mpampianatra koa ny ohatra anareo ihany mba mikaramy fa ny anahany amin'le risika an'le zaza mihitsy ny tena mampanontany tena anay hoe maninona nareo mbola mampianatra ankizy ohatran'ireny ihany aza miteny hoe tonga tany ampianarana vao nalefanao sy ny sisa efa maly de fa nininay naverina indimy afaka maly filazana iny afaka maly fa ho an'ny omaly fanamafisana ninina tsy nesorona tao anaty fampahalalam-baovao nandritry ny édition tsika na izay fanambaran'izay omaly tenenina izy alohany amin'ny valo tenenina izy tamin'ny valo tenenina izy tamin'ny valo sasany tenenina izy tamin'ny sivy tenenina foana fa ary efa tenenina hoe ny primaire de misy hoe secondaire de collège de lycée tenenina teto mihitsy zany omaly le avy any amin'ny sisy koa Tananarivo ville na Analamanga sy ny draina ihany koa ny fitadivam-paritry ny fampianarana ihany koa fanabeazam-pirenena ihany koa nanao an'izay fanambarana zay za mantsy aloha nametraka fanontaniana za nametraka fanontaniana antena koa hoe ny cyclone ne ohatrany tsy tena nandalo taty Analamangy ary ny cyclone koa nge ohatrany efa lasalasy fa manina no ty amin'ny faraparan'le izy zay vo apetraka zao fepetra zao de za ihany namaly azy satria izao vo manomboka milatsaka miakatra ny rano ary za koa mahita hoe na de efa lasa ary le cyclone mbola mitohy mirotsaka ny orana cyclone mbola tsy lasa lasa nakany ny Analavitra ny Analamanga ny tiako tenenina mbola mitohy mirotsaka ny orana any anaty ranomasina moa zany izy zao raha tsy diso
anaty ranomasina Océan Canal de Mozambique any izy raha tsy diso mitohy mbola mirotsadrotsaka ihany ny erikerika zay ao anatin'ny bolana hoe erikerika mahatondra drano de tokony mbola samy hitandrina daholo fa ny tena mety loza nge de le tamboho sy le trano mety hirodana sy le hazo mety mirodana ao anatin'le tany malemy ny vato mety hiotsaka ny rano mety hipetsapetsa eny sy namana misy valiteny namana anankiray matsy ny teny hoe mahatonga le draine manao an'io sao de hoe lena ny ankizy mandeha mianatra de manavy rehefa avy eo aiza koa nisy zany manko ny orana ary ty rehefa fahavaratra milatsaka foana ko tsy hanavy io rehefa ilala orana io izy fa anton-javatra hafa le izy misy an'izay ihany le izy ka resaka fahasalamana le tenenin zareo de resaka ino moa zany sécurité ino moa zany resaka sécurité ny fa tena le loza mitranga tampoka ireny ho azy zao tena mety atahorana amin'io hoe tany miotsaka tampoka de mikodi any de any de any ary le lavaka satria betsaka ny toerana betsaka ny toerana efa nisy trano mirodana zao ankoatran'ity voalaza ndray etika voamaraina any Alasory ty misy tany Ambatondrazaka tany nafatesana olona misy zavatra anankiray zay taolana koa ty nify ty de meme fahatany amina zavatra ohatra ny rodana ny tamboho ny FJKM atao Tsirono Mandidy kisoa anankiroa maty tena ohatrany mampime rodana tamboho ny FJKM atao Tsirono Mandidy kisoa anankiroa maty de ray naratra de ohatrany trasika fa aiza zany le kisoa kalekana amle firodana ake mirodana makaty anata sa makany ivelany le tamboho rodana nakany ivelany de mety trano mety mifampiankina misy rodana nakaty anatiny de misy rodana nakaty mba mahafinaritra zao ny tena mariny any amin'ny 300 kilometatra miala Morondava zao le cyclone de ny rahona hoetiny nefa ny mandrakotra taty Antananarivo aty le Madagasikara mihitsy satria miakatra nge zao rano manakara sy vangain-drano farafangana zao hoe rano be mihitsy any nefa ny any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara izy aty amin'ny ilany andrefana aty fa de nahita rano koa aloha zao Morondava zao ao de tena tapaka koa ny lalana maromaro any Morondava any miakatra eo amin'ny arabe mihitsy nge miakatra le rano zany hoe tena loza amin'ireny rano miakatra eo amin'ny arabe goudronné reny zao izy de reo le rahona hoe rehefa misitaka le rano de tena misy tany hoetiny de makoany ao ambanin'ny goudron de manjary manapaka daozatsy izy rakoty averina fotsiny le fitenitsika matetika mampalahelo zay fotsiny tena olana am'le firenena mampalahelo mandritra ny fotoana mahitany ary no efa mampalahelo satria lafo miara-toekarena sy fampianarana efa misy olana be zao zany zao le hevitra le mampalahelo ahoana ary zany ny anaovana azy eo am'le olana io zany satria matetika mitondra vahaolana moa ny tena rehefa miresaka fa am'izao aloha de tena tsy hita zay vahaolana tenenina fa zay fotsiny hoe tena makaherentsika rehetra ndray fanapakevitra momba ny fampianarana ny toekarena ny tondra drano sy ny lalana mampalahelo rehefa avy eo ndray mampalahelo izany tokony analan'le le brique ratsy aloha fanamorena kely aloha am'le zavatra atao palais des sports misy sary miparitaka be any sary ny jojoby manondro ohatran' zao de ohatrany hoe manondro anay le izy de le olona rehetrarehetra nampirorony jojoby tompoko ho an'ny olona nandeha tany amin'ny palais anontanio fa aza manao commentaire fotsiny zay sary tsy mahazo mivolana anao anisany olona tena nanaja naneho fanajana ray aman-dreny izy naneho fanajana ny tenako izy tao ary tena tsy mahazo mivolana olona hafa no mitondroiny tsy mahazo mivolana anao fa de le olona sasany miteny tena mampalahelo mihitsy nanaovan'ny jojoby anao tompoko tsy mampalahelo nanaovan'ny jojoby satria tsy nanao ahy mihitsy jojoby amin'ny sary iny fa diso ny fandraisanareo azy ambianao Francis Tilbo raha tena nanaraka le olona de nahita hoe miantso izy hoe Francis ny tokony hitarika an'ity satria izy ny PCA teo aloha teo fa le commentaire an'le olona atraminy zanonay nge de niteny fa natao ninona ianao wailite tsy natao ninona ho aza fa tena zahay aloha tsy hitarina tsy lofa de le izy fomba nangalana le sary ohatrany vavorin'ny la misy kosa rahatsika rehetra aloha arany de salama Larisa ataonao anatona mpanjaka tsy ho mpanjaka vavy mihitsy anao fa etsy aloha mipetraka ina no anaran'ny tony labelo mipetaka molitra voamarainy tony zao labeli misy atao hoe dobera mako margarine ay margarine raha kakabe io ny mbola mampitandrina foana zany fa raha ny fandehany ara géomorphologia
ara geografia ara geolojia de tena miotsaka daholo ny tany avo rehetra rehefa misy orana ohatran'io ka mila mitandrina foana zany tsika zay mipetraka amin'ny toerana avo mahay mahina le tompoko tsy ao anatin'io le orana io matetika ny tena miotsaka misy mafana tapoka de mitritra le any anatiny any satria mbola voton-drano mantsy izy zao mbola voton-drano izy zao na ny trano indrindra fa ny trano tany ny trano briky mbola eo ihany briky masaka io fa raha briky tany izy mando be hatrany anatiny any de rehefa maina am'izay satria rehefa mando izy iny dia mibotsina ary mijanona eo amin'ny fibotsonan'io le izy rehefa maina ka lasa etona zany le amandona ao anatin'le tany ao de misy vidana misy banga ao anatiny ao zany de iny no miteraka ao amin'ny fahatiarany raimbozy fahatritranyolona koa zany mitarika any fahatiaran'le tany na le trano ka miteraka zay fahasiambany zay ka tokony mba hitandriny misy olona koa eto miteny hoe zahay mba niantsondry zareo avy ao amin'ny BNGRC sa teo amin'ny pompier moa hoe mba harodany ity vato eto aminay ity de ozy izy ny avy any amin'ny pompier hoe hitondra dinamity zay de anapoka an'io fa mba payenareo de ozy izy nareo ve napoka azy ve de zay ny nareo no miteny hoe apoay tiako zay ke tsy tia napoka an'io satria raha ny fahitanay azy de mbola tsy tokony rodany ozy izy ny avy amin'ny pompier sateny zay tsy Le foot, c'est aussi chez Blue Line TV. Rechargez votre Bookie Magic Sport ou Ultime Plus à partir de 45 000 arrières seulement et regardez en direct les grands championnats de la FIFA et les grandes ligues internationales de foot sur les chaînes beIN Sport et New World Sport. Et oui, avec Blue Line TV, vous avez désormais le foot en plus de toutes vos émissions favorites à un prix imbattable. Rendez-vous en magasin pour plus d'infos. Wow! Kapa vaovao be! Aigle d'or! Manolotra anao ny modely rand! Vokatra natao antsika malagasy rehetra! Vita malagasy zato isan-jato! Izay ahitana safidy maro amin'ny vidiny mirary de mirary! Vidiny 4,000 ariary fotsiny an! Jifaina ny magasin Aigle d'or rehetra re! Iray ihany sika! Miaraka amin'ny modely rand! Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar! Mba hafantaranao fa ho vaovao farany! Aigle d'or! Manandratra avo ny antsika! Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé dans la voiture, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Maninona kindry? Marabenio. Mety misy lavaka ny nifinao. Karino anaran'izany? Fa misy fomba tsotra iarovana ny nifindry. Rosy indro isan'andro miaraka amin'ny Colgate, dia ho fona ny kary. Rosy mare mariva amin'ny Colgate ilay tena mety. Ny lavaka amin'ny nify dia marary be ka aza adino zava-dehibe. Rosy ho nify salama sy mety miaraka amin'ny Colgate. Ka ahoana ho indry? Rosy isan'andro ho tsara nify kokoa. Rosy Colgate miaro tanteraka ny ativava, omeo azy anio ny ampitsofenitsika. Nutrilait découpe à vitamines à cours naturel sert à Pasalamana vient en tanza malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Amin'ny valora maraina eto Madagasikara, ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Mamelona ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soindray eto amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ity alakamisy faha 20 ny volana janoary 2024 ity.
Ny raharam-pirenena no anoboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity mandray anjara amin'ny fionana tampony andian'ny faharoa amin'ny fionana mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafo izay tanterahana any Dakar Senegal. Ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina nandritra ny lahateny mpitenenana nandraisan'ny fitenenana no nilazany ny filoha Rajoelina manoloana n'ireo mpitondra fanjakana sy filohan'ny pirenena miisa 3 tao amin'ny centre de conférence Abdou Diouf tao Damnadio fa manana fitaovam-piadiana izay matanjaka lavitra noho ny basy sy ny tafondro ny continent africaine dia ny velaran-tany ananany sy ny ponina ao aminy mba ahafahana manatratra ny fahavitantena ara-tsakafo ho hatrany ity farany dia ny tantsaha tena mila omena tosika no amafisiny tao anatin'ny fandraisam-pitenenana ny tokony anomezana azy ireo ny fanampiana toy ny masomboly ny velaran-tany na ihany koa ny zezika ahafahana mampiakatra ny arikarena faobe sy ny fahefamividy ao amin'ny firenena afrikanina tsirairay. Fa hijanona manodidina an'izay raharam-pirenena izay hatrantsika mifahakosa eo amin'ny resaka takaitrana velan'ny rivo-doza dia nitondra teny fankahirezana ho an'ireo mizaka ny vokatry ny fandalovan'ny Kenezo ny filohan'ny Repoblika ny antso ny firaisankina sy ny fifampitsinjovana ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina ny arivan'ny fotoana ny angany ka tao amin'ny page Facebook nilazany fa mizaka ny mafy ankehitriny ireo mpiarabelona amintsika no ny fandalovan'ny rivo-doza Kenezo sy ny rotsakorana izay mbola mitohy hatrany nampahery ireo izay trabona iraky Madagasikara ny tenany ary nilaza ihany koa fa miombona alahelo amin'izay trampahoriana amin'izao fotoana izao miasa andro aman'alina hoy izy ny tompon'andraikitra rehetra isa-tsokajiny andrindrana sy anampinina ireo traboina. Tontolon'ny fampandrosoana fa nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna ny Ankily Maninike mitatitra ny zava-misy any amin'ity commune ity ka tamin'izany no nanambarany fa tena latsaka ankanterena ny ponina ankehitriny amin'ny fahasairana izay lalovana ho hatrany ity ben'ny tanàna ny Ankily Maninike Andriamatoa Login Mahatoro tamin'izany no nanaovany antsoavo amin'ny tokony andraisana fanapahan-kevitra maika sy etitra amin'ny anatsarana ny farim-pianam-ponina any an-toerany nambarany moa fa ny 700 isanjaton'ny ponina dia any dia mamboly sy miomboka nefa dia misedra olana tanteraka amin'ny tsy fisiany rano ka mitarika ny tsy fampihana ara-tsakafo izany saika zara raha misakafo indray mandeha isan'andro sisa ny ankamaroan'ny ponina any amin'ity commune ity ka izany no iantsony ity ben'ny tanàna ity ny famelana ny fanokafana ny fitrandrahana izay ataon'ny orinasa base Julia satria dia sady anome asa ny vahoaka no ampandroso an'izay faritra misy azy ireo izay ihany koa. Eo amin'izay sosialim-bahoaka no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity fa dia gaga sy talanjona ny olona iomany maraina ny omaly eny tamin'ity anio ity koa raha andeha hivoaka iantsena fa dia nitangana ireo vidin'entana any amin'ny tsenany Mahajanga any saika nahitana fiakarana avokoa ny entana rehetra ilaina andavanandro amin'ny sakafo izay ilain'ny ponina any Mahajanga any ka izany no mahatonga ny ponina manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery an'izao fanararotana izao i Mahajanga moa dia isan'ny niarany fandalovan'ity ora mikija izay nateraky ny rivo-doza Kenezo ity kanefa dia indrisy fa dia izao mivadika fanararotana izao ny vidin'entana any an-toerany. Nanambara moa ny solotenan'ny ministeran'ny varotra any an-toerana fa andray ny andraikitra tandrify azy ireo mahakasika an'ity vitangany vidin'entana any Mahajanga ity. Atreondray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity tokolasy tokovavy mbola ho avy eto ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 10 ora manasa antsika rehetra hatrany anjo tsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra samy hotahin'Andriamanitra. Fankasitrahan'ireo ira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao RDJ Musique Chi Antoine Aline Kaluna Zouf Mianta
mitoky manora lisy armany fitiavana balolo mombay fahazavana anatyko ao amiloay ka tsy irery intsony ao milokoloko Steph Ramby Sabatambatra Sabatambatra Raovina ihany Zoary mahitanao Andria Mavlanitra mahatsaratsara zawe Mandrasandary fidio ny hira nankafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 033 56 00766 sy 034 34 00766 code CHI RDJ Tiako namako Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao ya verina somatsara eto amin'ny fotoana fandarana le zany le fitalozany akasitrahany ianao mitondran'izay enina amby roapolo janoary androany enina amby roapolo janoary androany fahatsiarovana tsingerinandroany le datin'andro maizina be nakamo tamin'ny fotoan'andro hoe nandrotsahako ny ranomasoko tetsy anosy tetsy fahitana fa may ny renem ny enina amby roapolo janoary aloha tsy teo fa niletika tany an-trano fa ny fito amby roapolo janoary nandeha teo tena nirotsaka ny ranomasoko mahatra amin'le ravinala maniry ety ivelany hitako mihitsy ny mibatain'le ranamana n'ilay télé be zay za tsy nahita zay fa tsisy ninina ntsony ny hitako télé be zay dia misy ranamana nitondra seza be zay le tena ohatra ny nampalahelo ana ny enina amby roapolo zay tamin'ny enina amby satria roapolo fa fito amby roapolo andeha anao kodona maraina nitondra skotera avy any an-trano tonga etsy amin'ny rariasina miteny zalahy mandeha namody fa tsisy ninina any tonga dia lasa miverina dia teo nanomboka satria efa ny zavatra tena tsy maintsy atao dia natapitra ny kodona maraina teo natapitra ny kodona maraina teo nijaikojaiko mandeha amin'ny antakadimbahoaka iny sy ny atanjom-bato iny satria nahoanina feno menaka ny arabe satria nakodidita amin'ireny le barika feno menaka io arabe fa io skotera io tsy azo ataonao ny freine fa raha vao freine misosa satria menaka fotsiny indray manontolo fa tena isan'ny nampalahelo ka nampalahelo ny tena koa ary dia tena namporotsaka ny ranomasoko iny be lehibe mifahasombana tamin'ireny zavatra ny ariana taonany maro isan'ny nampalahelo anahy efa tenen'ny Francis dia ny fanampitenan'io tranobe an'io RNM sy TVM ny TVM mbola trano vaovao fa ny RNM ny tena nampalahelo anahy satria efa tafiditra ao anatin'ilay hoe mba tahirim-bakoka satria efa ny dadabe-tsirana na no nitokana an'io tany amin'izany fotoana zany efa dia indrisy nopotehana tamin'izany noho ny resaka politika ihany io hoe zay za tena miteny 17 taona ty ariana samy makalesona oka zay ny zavatra ohatran'ireny rehefa misy ny tsy fifanarahana atao zay tsy fifanarahanareo any fahazasomba aza amin'ny vahoaka aza sy nandian'olona bosibosena hitarika zavatra ohatran'ireny reny ange zavatra ao na zavabe nge tamin'ireny zany mbola azo resahana ihany satria za tena mandeha ny fanadidinany satria efa ety ambony ety misy bandina aman-dreny tantara ety ambony ety soraka ety zalahy efa mahita setroka ary ambany ery efa midona setroka ny ao anatiny eo zay zavatra mampieritrety hoe inona zany hoan'ny any ivelany ane telo taona mantsy ohatra hoe hoan'ny any ivelany ao anaty lalàna mantsy telo taona ny faritan'ny lalàna dia lany paikady ny raharaham-pitsarana anankiray fa azo foana azo kafana reny hoan'ny fanadihadiana manokana indrindra ho anay mpanao gazety azona sokafana foana ny tantara momba an'izany iza malina ny nampaniraka iza malina ny tomponatoka iza hoa e zany le fangatsa rapitso e androanymaika maly barsasy nareo mpakafy ihany barsa res 0 i Real Sociedad tamin'ny coupe io coupe d'Espagne io fa ny super coupe moa zany efa azony nanao le FA Cup no arahako basket kokoa ino mahalinalina kokoa fa iverenako ny resaka momba ny toetrandro ratsy teo fa ny filazam-baovao Morondava io resako ny filazam-baovao ny namana avy any Morondava any dia milaza manambara manao hoe ny olana amin'ny Morondava za mako efa tratra tamin'ny taona raiky amin'ny 1990 tany efa tratra ny cyclone tsy tadidiko na iza anarany iny fa dia miakatra io rano kay mampiakatra ny rano io zany totofan'le ranony Morondava avy ato amin'ny ilany totofan'ny ranony Kabatomena avy ato amin'ny ilany ireo rano ireo le avery entsika foana angamba le hoe canal Dabara
ny lakan-drano dabara sy ny baraziny dabara any ambony any akaikaiky mahabo any amin'ny 10 kilometra hatrany ambony any io fa ireo rehefa vaky ireo a de miakatra ny rano aty Morondava reny rano Morondava ny tiako risana fa mampiakatra ny rano ao atapo-tanàna Morondava fa ny tena zava-doza ny seho tamity de fifanojona nataon'Andriamanitra amin'ny période des hôtes zao ny atao hoe période des hôtes zao de rehefa sorot riaky ino moa natao hoe sorot riaky miakatra indray mandeha isam-bolana io ranomasina io ka ho anareo zay mandalo amina kisirasira na mangrove tsy haiko ny filazany reny dia miakatra ny rano amin'ny kisirasira iny misy an'ilay faritra antsoina hoe Namahora lafa hilitsy ny Morondava nareo misy tanà azy magnodidina ny arabe igny la ohatsy hoe andeha amin'ny aéroport any nareo mpandeha aeroplan io mahay azy soa fa tsy maintsy mandalo amin'ny digy lavabe ny Morondava igny tanà amin'ny sisiny digy igny ro atao hoe Namahora tam'zahay tany tamy 2000 tamin'ny 91 zay nitampaky lala igny satria niakatsy rano ny tampaky dika nitampaky zay liavy le nitampaky liavy le tsy nisy fifanohizany sasy lafa bakao na iny jotso rano lafa bakao nandeha laka zahay niampita baka amin'ny tanà Namahora toy handeha amin'ny tanà ny Morondava hiampita mandeha roy Andakabe mo anaran'ny tanà iny any lefa io rano io zany refa isa-taona de misy azay foana raha voasanatria misy cyclone mandalo ka tam'ty fotoany ty nifanojo ny fiakaran'ny ranomasina fiakarana isam-bolany ranomasina lay soro sorotiriaky ina filazany soro amin'ny samonta ozy ny fiteny samonte hoy ny teny frantsay samonte miakatra ny ranomasina indray mandeha isam-bolana rehefa sotomin'le volana iny izy am'izao volana zao de nifanojo tam'ty cyclone tia niakatra i Morondava reny rano niakatra i Kabatomena reny rano dia difotra i Morondava am'izao zany eo ihany fa lasa ao amin'ilay trano fitahirizana fitangoronan'ireo traboina ny fanampiana rehetra tao Morondava tao zay nomeniny avy eo amin'ny CRCO aravaina kely le CRCO bandekama rehefa aveo dia mahatsapa zareo ary manao antso avy fa tsy ampy ho an'ny olona traboina ao ny fanampiana voaray atreto zao tsika miteny zao vao miainga aty Antananarivo aty ny fanampiana ho an'ny Morondava ho an'ny vahoaka ny Morondava am'izay traboina zay inona fa mba ho tonga soamatsara any mba tsy ho tratran'izay lalana tapaka etsy seroa zay fa io atreto aloha ny vary zay tonga ao de rehefa zaraina le izy 3 kapoka isan'olona no azo kanefa de hita fa tsy ampy tokoa mandefa fisaorana moa zareo namana any hoe isaorana ny katolika mino fa ngamba CRS angamba zany tiano teneny zany ny catholique relief service isaorana ny katolika nanome fanampiana mifanampy am'ireo ireo malala-tanana satria misy olona ihany koa malala-tanana any de isaorana koa ny fikambanana zareo tanora izay mikambana ao anatin'ny tanora mpanao baolina zao ngamba sahiny zany tanora mpanao fanatanjahantena satria tena efa tsy zakany tsy hitany taleparitry ny ponina mihitsy tsony zay ataony am'izao fotoana zao fa dia ny association antsoina hoe Orenala no etsehina mihetsika ihany koa am'izao ny Orenala io de manetsika zareo mpanao fanatanjahantena mifanampy am'izay olona malala-tanana rehetra ao Morondava ao mba hanampiana sy hamonjena ny traboina fa de tena mino tsy hoe mino fa mieritreritra fa maro ny toerana mila vonjy fa izany moa mba vaovao voarainy tena eto amin'ity fandaharana rivotra ity de lazaina eto le izy fa maro ny faritra mila vonjy am'izao fotoana zao era Madagasikara na ny faritra Tsinanana na ny faritra Andrefa indrindra ato Andrefa anato zay ny Andrefa ny mantsy ny olana aminy tsy zatra rano be loatra ary ny lalana izay falehan'ny olona any de mazana maina foana fa rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra indrindra fa ny fotoana cyclone ohatra zao de ohatra ny tampohin-javatra foana le olona any hoe ino ty zavatra tsy mahazatra antsika tamin'ny taona 150 tany Morondava mihitsy ny tenako nijanona herinandro tao fa fatim-boalavo zany tao an-tsena zany nitsikafona daholo io voalavo tao an-tsena rehetrarehetra teo amin'ny 2 metatra teo amin'ny trano ao atapo-tanàna fatim-boalavo le izy ka maty daholo le voalavo nitsikafona tao an-tsena sy tao stationnement taxi brosy tao any ho any amin'ny 2 metatra sasany mialan'ny fototra ny hahavon'ny rano tao atapo-tanàna ny Morondava ny fanojo tam'izay fotoana zay ihany koa honorina angamba ny cyclone sa izy tsy tadidiko
aoka mba hampatsiahy zay mahatadidy an'izay cyclone tamin'ny taona 7 zay tamin'ny 1991 vao nanombonomboka niditra tao amin'ny sehatry ny antsoina hoe Matianina ny tenako tamin'izay ary de izay no fotoana ihany koa notengenako roaplanina voalohany satria de isaorako eto ary ilay ranavana tao amin'ny tononoko eto fa tsy maninona ranava dokam-barotra zany cabinet fivoarana zay mbola nampiteny azy mihitsy hoe zahay teny izy rehefa miasa ty Morondava ty tony hoe cabinet fivoahana zao koa nganay cabinet ty cabinet fivoarana ny anaran'le cabinet ohatrany efa tsisy tso zay cabinet fivoarana zay raha tsy diso tery anana ve nisy an'izany tery amin'ny rotsiny tsy tadidio isan'ny Morondava le bandy no teny tamiko satria efa Francis Turbo amin'io tsina de fatany hoe tena nga misy biana avion tokony andehanako izy ty fa za tsy afaka ny mandeha fa aleo ianao mba mandeha amin'ity raha ohatra ka tsy maintsy lalana satria tapaka anankiroa ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahadimy telopolo tamin'izay ragoty za zao mahita hoe hitako hoe mampalahelo arak'le resako teo hoe tolaka ny rano any Morondava ohatra de avy Antananarivo ny miainga ny camion itondra fanampiana tena zay aloha ny zany ny fomba fanomanantsika ao anatin'ny fotoanany maintany ny tsy maintsy ho fiaviana resaka loza voajanahary no hitako sarotra satria ao anatin'ny fahantrana koa manahirana le firenena tsy hita zay anangonana hoe hoapetraka aiza ny vatsy efa homanina fa raha amin'ny ankapobeny aloha manahirana be foana na mahita ny vidéo an'le olona raha hoe manome fanampiana de alaina sary de atao kely zava-misy le izy hoe na firy ny zavatra andeha omena ny olona traboina tsy ho ampy foana io fa fitazomanaina fomba ilasana azy satria de ao anatin'ny fahasairanana mihitsy ny zarana vary hohanina isan'andro tadiavina isan'andro satria le olana ao anatin'le izy aloha ny olona aloha de efa miatrika an'le fiainana amin'ny tenany satria tsy hisy tompona andraikitra hoe andeha hoe iara-tory aminy kopakopaka azy raha manavy sy aloha fa amin'ny ankapobeny ny olona de miatrika ny olona ny tenany aloha de mba mitodika amin'izay azo fitodiana izy angatahana fanampiana eo indrindra ny resaka anankiray atao hoe reparti tsara ve ny vokabary eran'ny Madagasikara ny fotoanany maintany reparti tsara ve ny legioma any Madagasikara ny fotoanany maintany satria rehefa tonga le traboina ny voamaina sy ny vary ny tena ilaina matetika tadidiko taloha hoe anankoana tsaramaso maina fa ho avy ny cyclone zay ny amin'iny anankiray faharoa iverenako am'le hoe nisy toriteny zay tamin'ny tapabolana tamin'ny 3 herinandro zao any ny toriteny sy ny teny rehetra atao eny amin'ny toerana misy pupitre ny resaka rehetra atao amina vahoaka amin'ny tangorona lena folo fotsiny ary tonga de efa politika daholo efa zao ilay voambolana politika mihitsy ny lasa simba n'le zava-misy raha ohatra ka misy ny zavatra mitranga mandritra ny fizarana zavatra ka akana sary le izy mba azona 19 amin'ny opinion politique zany raha ohatra misy ny zavatra mitranga atao amin'ny palais des sports momba ny amin'ny ankapobeny ozy fa tsy de tena zay ny tena antony akory misy politika ihany ao anatin'le izy fa tsy de tena hoe zavakanto be zato isanjato satria le fivakisana sy le opinion zany zao tsy ho afaka hoe milamina be de mifanena de milamina le tsy zany de pelaka tsy be de be mihitsy ny romoromom-badika mikasika an'le izy ary ny farany teo ny resaka RNM ny resahana teo ny rova ny resahana teo ny resaka fandrobana 26 janvier teo ny resaka tetezana tany amin'ny Brickaville 2001 teo ny 2002 ny ratra ara-tsosialy nandritra n'le resaka fetsifetsehana na tonga le voambolana politika lasa diabolise na lasa voambolana mampatahotra le miteny hoe politika ohatra manokana moa zany aloha rehefa miresaka satria mianatra science politika ako de tiako no miresaka an'le izy lasa manahirana satria raha vao miteny zavatra ianao ka somary misy lokoloko politika kely le resaka de satria nahoana efa nampitahoro ny mpanao politika tsika menakavy de miforotrambo okay hevitry sotraandragoty mitondra hevitra avy any Saint-Tiany anaran'ilay cyclone namely tamin'ny raiky amin'ny 7 arivo tao Morondava misy nampiletika ana herinandro tany satria tapaka ny lalana tamin'ny raiky amin'ny 7 arivo niletika tany azy satria 3 andro 3 andro taorianan'ilay fandalovana cyclone de efa taninandro be mihitsy migaingaina eran'ny tanàna fa io fofona eran'ny tanàna fofom-boalavo maty io fofony zany ny antondiako tany moa zany hoe anao fikarohana mikasika ny alany Andranomena Kirindy ny ala arovana am'izao fotoana zao izy ao anatina parka izy iny zao Kirindy Mikea azafady iny faritra avaratry Morondava iny makany lalana makany Beloa tsy be iny any misy
fa mihaino azay fotsiny mbola ara-tantara sy ara-document no alalako an'izay fa satria toerana mbola tsy naleko iny toiso Kirindy Mickey. Kirindy Mickey. Kirindy. Fa tsy kirindy le hirany iny. Hay mamijely izy iny. Fonaka fa kilindy. Vetivety aloha misy manontany hoe za moa tsy maniresaka bare androany fa atletisme saika ho resahako satria misy mena be antimena mbola misy an'izay koa anikay. Misy loharanom-baovao izay ilaina fanamarinana tsara fa mbola ho resahantsika avy eo tsy ka mahakasika an'le hoe zay champion d'Afrika ve amin'ity CHAN ity qualifié d'office any amin'ny CAN ka tsy ifandraisany marina samy compétition samy fifaninanana official eo ambany fiahin'ny CAF sy ny FIFA avokoa zay tsy ifandray ka miatrika avy hatrany miatrika miverina miatrika fifanitsanana any amin'ny CAN fa tsy ifandraisany fa i Djokovic nandresy an'ny Rublev tamin'ny seta telo be zao. Fa ny ekipam-pirenena manao CAN azo ampiasaina any amin'ny ekipam-pirenena manao CHAN. Ny ekipam-pirenena manao CHAN azo ampiasaina any amin'ny ekipam-pirenena manao CAN. Zay ngambany. Ny ekipam-pirenena ny CAN tsy afaka manao CHAN. Ny ekipam-pirenena ny CHAN manao tennis daholo. Fa i tao Open d'Australie nandresy tamin'ny seta telo any Rublev i Djokovic satria lalao ampaefadalana io zay netranetiko fa iady mihitsy satria Rublev zany anisan'ny tena mpanao tennis malaza zany sady mavo zany fa tena tsiponiny ity zany misy afetsena engany mba tsy ho tonga any ampototsofin'ny Djokovic ity fa misy afetsena raha ty Djokovic ty izy isaky ny anao tournoi tsy maintsy mitaraina foana marary ny lamosiko hoe marary ny hatiko hoe misy voa ato amin'ny poigneko ato hoe zao ndray ny fehany ankavia no lazainy fa misy manaitaina sy misy tritry de misy aniny fiarovana fe iny foana ny tongony mba ilazana milona fa tena efa blessé io efa voa io tsy fantatra tokoa izy na voa na mody voa fa de tena ohatra misy fiantraikany any anaty sain'ny olona ifaninana aminy zay zavatra zay hoe olona tena olona maratra ty manao amiko ty hoaniko tsy moramora ty fa nohaniny tamin'ny seta telo i Rublev 4-3 4-3 4-4 mba nisondra tsikelikely tao ihany moa zany fa de hiatrika lalao manasadalana izy zao amin'ny afaka roa andro eo ifanana amina bandy tao hoe T-Paul tsy fantatra hoe izy koa io fa amerikanina vao nisondrotra zay le izy fa lalana fa 5-telopolo nga mizera sy diso io bandy io de iandry zay tafakatra amin'ny Tsitsipas sy le anankiray le tsy tadidiko le anarany fa ny zavatra rehetrarehetra ny mpanaraka vaovao tennis iza Iandro Barona ianao amin'ny Tsitsipas fa mety eo amin'ny Tsitsipas contre Djokovic eo zany ho finalany Open d'Australie amin'ity taona ity zay Grand Chelem io averina ihany Grand Chelem ity natao hoe Grand Chelem dia seta telo zay mandresy seta telo no mandrobaka ny fandresena 3-7 foana no iadiana rehefa Grand Chelem ka tafiditra ao anatin'ireo Grand Chelem iadiana ity zany hoe ATP 1000 zany filaza antony Grand Chelem toa tsy diso ATP 1000 satria 1000 points zay mahazo amin'io fa ny ATP sasany reny 500 daholo misy ATP 250 ary eo manongonomboka mety hoaiko le fanisanany le daty am'le isan'le ATP ny zavatra tony de zay ny amin'iny cyclone zay ny amin'iny baolina mbola misy zavatra hafa zay ny amin'ny da ny irariko zany raha ohatra ka tena hoe manana fanontaniana misy zavatra manitikitika misy fanakianana misy dera sy laza ho ataonareo mikasika ny zavatra hoe ao anatin'izay resaka ovda zay aoka mba tsy hiteniteny fahatany isika fa misy hevi-diso ndraindray alefan'ny olona ka raha alohan'ny tenenana zavatra de anontanio aloha hoe ina zavatra niseho teto iverenako mantsy le sary tao amin'ny palais des sports iny fa ny olona rehetrarehetra de miteny hoe manondrotondro ana mampitandrina ony manao ino zany manao menasy jojoby fa ho an'ny olona zay nijery tao amin'ny palais tsy zay tena mifanohitra am'izay aza ny zavatra nisy tao zay mbola isorako etoana ary iderako etoana any jojoby am'izay fomba fitondrany ny fomba firesahany zay mahazo mivolana izy indray any amin'ny herisetra ambava zay tsy ombako manana ny herisetra tompoko de tsy ombako manana mihitsy na ny ambava izany na ny ambatana satria tsy hiteraka filaminana mihitsy ny herisetra satria ny olona iarana herisetra de tsy maintsy amaly ihany ko amina herisetra mba hisy ny fifandanjana fa raha ohatra ka mamaly amin'ny halefahana tsy lefaka akory dikan'izay
io tsy lefaka fa hoe mila malefaka tsarona koa nefa amin'ny francis hoe Dia- tsy voatery hoe herisetra rabatana fa tena misy manao herisetra ambava oa ambava Ia, misy le herisetra oa tsy mety foana zany ary tsy teraka filaminana mihitsy ny herisetra na ambava na arabatana ka noho izany tsara foana raha misy olona ataontsika hoe mampitony ao anatina fifandonana fa zalo zany na ireny ambana isan-karazany reny menasy zay atao de amiko efa herisetra reny hoe tandremo ny laisana tandremo fa zay kosa aloha tsy manika zao kosa aloha zavatra izy anao an'izao zay raha vao menaniny ao zany kosa amiko zany efa fampitandremana efa hoe ampiatra herisetra izahay fa atao foana fifampiresahana andao ifampiresaka andao hipetraka amin'ny tabatra boribory hifandamina isika hoe hifanazava tsy maninona na hifanasa vangy eo koa za tsy maninona fa aleo tsy irona makany amina herisetra mihitsy fa miteraka fifanoeran-tsainy io miteraka disadisa rehefa avy eo ka na hisy aza ny filaminana tsy lamina intsony rehefa nandalo herisetra fa tsy maintsy misy foana raha antsoina hoe tsy maty voalavo akibo fa dia tsy maintsy misy ny antsoina hoe lonilony hoe mbola ho azoko ianao anareo ny alefa anay ny retour tsy maintsy hisy an'izay ka noho izany aoka mba hijanona iny satria lefiteniko ary mbola veriko androany ny isa vorovoroa kilatony zay mihitsy ainao le izy zavatra hafa aloha zany ty raha mbola tsy hiteny zavatra nareo misy fifaninanana zavatra hafa tanteraka mihitsy misy fifaninanana misy zay ataon'olona etsy seroa dia misy tafavoaka misy mystère misy ahoana misy ny tafavoaka misy ao anatin'le fifaninanana misy ny tafavoaka mystère ao anatin'le fifaninanana tonga am'izay ary re olo reo hoe anao fifaninanana zay ka mba mila tosika aty amin'ny ministère de hoy zahay misolo tena ministère za miteny eto io tena rehefa mba misy zavatra ohatry reny re ka hila fifanampiana sy hila fanohanana ampahalalao zahay fa iza le ny organise an'ity concours ty oviny ty concours ty ny organisena taiza io concours io ny organisena ahoana fomba ny organisena zany iza ny mahafantatra ny fisiny ty tsy maninona ne ampahalalao hoe ohatrohatry zao ny ino zany ny dingana rehetra na lalovana mandrapa tonga teo amin'ny fifidianana an'ity olona lasa ho voafidy ho misy na mystère ity fa efa voafidy le olona hoe ty misy anankiray de mila fanampiana hanao inona hanao fifananana misy monde zany misy monde aiza any tsy haiko any an'inona izy iny rovina amin'ny daty zavatra ohatran'izany manahirana be ohatrany olona andeha mitady fanampiana hoe mba mila fanampiana fa andeha ho any mahajanga fa tsisy frais fa nino nao mila fanampiana ty finapana mila fanampiana manaovana fanaovana dokam-bato ihany nahazahoana vola aloha Pour grandir en toute confiance, le laboratoire France-Lait propose une gamme de céréales lactées saines et savoureuses, riches en vitamines et minéraux. Il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir une préparation onctueuse à boire ou à manger à la cuillère. Peu sucrée et facile à digérer. Elles sont un véritable complément d'énergie en cette phase de croissance. Pour accompagner la diversification alimentaire de bébés en douceur, adoptez les céréales France-Lait. En toute confiance. Rano, ome rano, mba hitondrahana aingana re olona. Loza fa mirehatra ny tran'olona tsy ambadikatsy, aleo hitondra rano roso ah. De hitondra esero koa raha manana re olona. Inona tsara? Esero no aminona afo? Tsy misy afo ato e. Efa nitenony valina zay ny zanakay roa taona hatramin'ny tolakandro teo. Mila misotro rano mihoatra noho ny mahazatra izy dia ny manomboka ny fivalanany ankoatra ny sakafo hoan'ny mahazatra. Nefa tsy manana tahirin-drano intsony izay. Zaza mivalina ve nanaranareo ny ray tanàna? Azafady rehefa natahotra be satria mahafaty ane ny fivalanana. Satria very rano be ny zaza. Inona ary ny tena ilainao e? Rano sa esero? Ny esero ampiarahana amin'ny rano efa nangotraka sy nampangatsiahana no tena ilaiko. Nefa tsy manana na esero na rano. Lasopy na hanim-bary no nomeko azy aloha. Raha izany dia aleo hitady esero any amin'ny tobi-pahasalamana mba haminona moa hitsaboana fivalanana. Ry iray aman-dreny, omeo rano bebe kokoa no mahazatra ny zanakao raha mivalana amin'ny tsiranaka. Ary eto avetrany any amin'ny tobi-pahasalamana na any amin'ny toby ase izy fa mila raisina tana aingana. Hofankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao
RDJ Musique. Collaboration Mietzka. Mamsel, Big MG, c'est Mad Max. Radio Babaki, T-Line, c'est DJ Princess, c'est Big MG. Nathalie, Naël, c'est Tota. Miki Saka, CMC, c'est Dalvis. Aeteu, Johan Loïc, c'est FSC Musique. Miasa, Wendy Catalina, c'est Fire on Armada. Umewanai, Siadana, c'est Stéphanie. Mandesazar, Fituni Ira Nankafis Now. Am SMS Orange 032 32 00766. Na 033 56 00766. Si 034 34 00766. Code CLV. RDJ. Tiku Namaku. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Sady telefona miarabana miaraba rehetrarehetra ary mbola mitoetra trano le retsy le olana fampiasanareo teo moa zany iny fa de tena mbola mijotso tampoka zany le izy io moa zany tsy eo ilay antitra antaninan'le hoe aiza rovina no mandeha le hoe mijotso tsy amin'ny orana ihany ve nitenenina ny hoe mijotso mijojo manahona ny olona raha ohatry ny miresantenena zany manahona tompoko manahona oza mpatsaka amin'ny tany ny Francis afa tsy mahalala mbola hoizy lasy izy fampiadrany fantanina fa eny ao anaty tomobila de miantsonay izy reny le mbola marina ve le hoe disira anankiray io mandeha amin'ny zapeur anankiray de andoavam-bola de ohatrinona de ahoana ny jerena azy sotra betsaka ia valiko kelikely azy zay fantatra raha ny tokony izy dia mihira ray alefan'ny RDJ dia voasoratra ao anaty taratasy daholo ny hira tsirairay avy de ohatray io mahazo ohatrinao zany ny hira ray tsy haiko mety mahazo 30 na 20 ariary ohatra allo miaraby tompoko namana tsaritsany miaraba namana olona tsara izao tsy haiko kosa ny fisotra ny jirama indrindra fa le mpiasa teny ampianja fa tena hoe tena enjana le asa nataony zalahy tao tonga tany avy zalahy zany amle antsoantsonao tsy haiko fa zany na miantsoantsy fa le miantsoantsy de misy antony loatra ny tena mariny fa le asa nataony zalahy tena misika inona anaran'izany prime misikimponitra mendrika prime de mba mangataka ny lehibe ao amin'ny jirama mangataka ny ao ministeran'ny angovo mba hijery akaiky le parrain satria tena hoe asa ao anaty orana mety ao anaty tany betsaka ny risika amin'izany de vita amin'ny zalahy le izy fa tena nampangiko sara mihitsy mivavaka satria vao eniko le izy hoe raha kabla ngeza be ao anaty tany dia kose mendrika fiderany zany mendrika fakasitany zany mendrika fankahirezany zany de mbola verika any zay olona manome tany tompoko no fidio makasitraka indrindra velomy efa misy candidat ny tany amin'ny tena ronoraha tsara fanava misaotra ya zay candidat anome tany no fidina zaho somary hita isarika mikalona savy afaka resatsy foana nahoana efakapa
Amin'ny fotoana. Rapitro ahoana? Trataveza rapitro etsy saboty e. Rapitro mbola somay. Diso ho ale. Maika loatra raha tena tsy hitako maika loatra. Zay. Saboty amin'ny fito mbola makabahana kely. Fa zao e, namana olona tsara le vitsy zany no mahasamy misaotra ny jirama sy ny mpiasany. Fa mafy ny asany zao. Io zany asany andavanandro le hoe atsona any Ambodradriva misy mpilatapaka haute tension aty dia avereny kely fa tapaka dia asany le rony io isorana anazy foana ho ahy. Indrindra le ny Ankanja no tena resana isorana anazy zany. Fanontaniana ray ho anaty tsy dia mahay e. Fanontaniana ray aloha anaty tsy mahay ny resaka mpanakanto ny hira. Za zany rehefa hira no enompo raha ho anahy manokana dia ny feony no itiavako ny hira. Fa tsy ny aloha mahira azy hafa mantsy le hoe tononkalo hira samy hafa mantsy tononkalo. Feon'ilay mpanakanto? Feon'ilay hira. Connexion zany WhatsApp ka zotsy. Connexion zany misy olona. Marina fa connexion na ny canal na ny réseau rehefa misy orana eny an-dany teny dia misy fa. Oui, manahoana toko. Manana izy. Manahoana oui, azafady mba saika iteny kely vetivety a. Fa maninona ke Orange ohatra tsisy connexion mihitsy e. Tena zako ohatra ny natsikaritra an'izay vao maraina. Ie vao maraina mihitsy. Satria tena sahirana be ako tsy navita nalokatra nijery quiz izy aloha. Hatramin'izao tsy dia niantsondry zareo a 15 minutes 20 minutes sans réponse. Anao kiraro kosa e. Nefa Orange zany mba anisan'ny opérateur mba inona ty exemplaire amiko manokana anao misy namanao misy mpitsaikazanao avy any ivelany manontany anao ino opérateur tsara dia anao propose Orange nefa rehefa avy eo zéro service presque zéro tsy rariny kosa zany Orange zao mpamina fandaharana dia le oranandro zany mahatonga izy io le perturbe zany le réseau tratran'ny oranandro io. Oui, normal, logique zany. Fa kosa tsy zavatra hiasan'olona ny zavatra. Izy maritra ela ndena problème. Izy maritra ela fa ela kosa zany dia izy mifoto amin'ny maraina tamin'ny biby eo efa hatramin'izao tsy vataka. Tena tany mihitsy tamin'ny ohatra sasany arana no mba tsy natsikaritra. Eka zay mba mampiatrapito amin'ny tokona ndraiky navaka zay misaoty be mirafitso. Dia tany connexion zany ie le zavatra tsy kotoneniko teo telo menadany mahakasika le hoe mahinao asika malakasy ny fampianana amina telo mianaky menaka efatra ambatoka amina misy amina zavatra hoe misy olona mahavita afaka mamorona zavatra tsara dia mifampiala zavatra ohatrany tsy dia mety amin'ny saiko foana ho aly izy fa alao mifanoana foana milay kosa le zavatra atao lahy na mafinatra kely zavatra atao Naona Vatikano onorala natraga voarisaky nareo teo le momba ny élément tamin'ny 26 janoary Nazo saky tena hoe tango saretaka ny lambanao. Zay raha makasibana fara ny ombonana dia misy mitovy ny hevitra politika ninona fa sika io e. Zay. Fa falizan'izay tena hoe tsara ny fanaovana zavatra ohatrany reny. Zay indrindra Be zavatra tsara potika tamin'ireny tsy voaferina tsony.
kelikely nanana vita indray venipotely rehefa misy kevitra zay le izy aleo mifanoana de hoe tsara zay fany e fa toy amin'ny zavatra teneniko tena manantena ok resaka mazoto inona tena le dango raha atao teninay inona ringa fiainana mankota ina le dango teo e tenenika atao amin'ny didiko marina le dino moa le dangodango e misy fomba filazantsika dangy a maty miravantsika rehetra mirava-toko maty ny dangy miraba sady miraba norady miraba miraba sika oe za tsy natao miraba dozatsisy Francisco ihany le miantso somary ratsiratsy kely ny toetrandro matrativa tena fa tena herinandro mahery orana foana fa mampiavaka antsika sy metika de eny zareo zany lalandrano tena oriana tsara mandeha araka ny tokony izy tsy raha miandronarona sy hoe ana etsero mihitsy anao fa zazaina de zao io orana io memafy isataona de ve tsy mba manana hevitra mihitsy hoe alohan'ny io nefa fantatra hoe taonao otriny ahoana fikafika hoe anagonana an'le rano fa hoe andana an'le rano tena mampalahelo izy tena olona de zao asa mame maza ratsy ho atsika ranano zao mihitsy le imaza miseho anaty tambazotra tsiratsira am'le resaka orana zany fa mampalahelo le izy moa ahoana fa de makahery ny havana rehetrarehetra de tratan'io tsabona io zany makahery de tenenina vary azo plisika me miakatra de plis me mafy ny ady aty ana fa tena mila hoanana mafy arila ary zatra teneny de zao niny na mba iakatra hoan'ny fatatia na vokatra ohatry de tsy le manavaky misy za manao kongo fo tao amin'ny mpanikolontsaina tsy manao kongo fo atao fa apendraka aminy Allo, miarabanareo rehetrarehetra koa koa le tenin'andriamana tena teo hoe ohatran'ny hoe fadiny ady zany de hamento fo de ny fanoto efa nataoko tay de ny lamba tao an-trano efa namidy daholo rehefa avy eo ny havana ihany de nangaita tsy misy nenenina tsony fatra tompo mankasitraka tompo le ainsi ihany koa i Francis ny teny laona doktora ina le mijojo allo miaraba mama ahoana mama salama ya mirotsaka midina ahoana mama mijojo rehetra manerana Madagasikara izahay ny olana ety mba trazavy amin'ny fanay de ny salaboty araraotiny ny olana be de misotro tambory zareo mangalatra de mampalahelo de tsy maintsy hotraty izy ireo na hoela na hoaingana satria hitan'Andriamanitra miala sataony eo koa ny samy filaminana miaro vahoaka sy ny fananana izay isaorany entona izy ireo ny soroana ny tsy fandriampahalemana dia miasa ho an'ny mpianasa misasy ny vahoaka ary ny manara-dalàna amin'ny lafiny rehetra misoratra koa dia mirarosotsika malagasy aby mamerana Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra miaina sitana ny fisalama rehetra koa dia ho samy salama aby sy malagasy aby tsy hakanava dia mamerana Madagasikara ny ivelany dia ny dango toio ko ny dango midy dikan'izay tika zany le Madagasikara ihany dia tokony irahina ifankatia fa tsy iadiady tianao tsy fanipaka sy tianao valalakariny zay ny dikiny dia ny dango aloana zay le zay dia misaotra betaka tompo dia kokoa avo ny malagasy rehetra tsy hakanavaka manerana Madagasikara sy any ivelany dia ho salama aby sy malagasy aby tsano tsy misevaratra dia tsy maleky alofana dia ho tahin'Andriamanitra misaotra tompo Saotra mama. Araba.
Ny dangony la resa ho no anao manokany ty valiteny ty ny dangony a lona ny akalo fanoto efa nitenenysisana Salama. Za ihany ka verina kely le fanontaniako kely fotsiny le tsy haiko le izy rehefa mihira ho za de mihira ny feony zany ny itiavako hira ray raha izary manokana mahira feo kira amin'ny ankapobeny mihitsy ka amin'ny ankapobeny na akapelary io na inona io le ohatrany hoe le melodiany le feony zany ny itiavako anazy zay aloha rehefa tiako iny de zay vao mihaino an'le tonony aho hoe manahoana le tonony rehefa avy eo zany hoe ny amiko zany mahira ny hira de ny tonony ohatra hoe ny feony aloha ny tena aminazy zany fa zay zany mahatonga rehefa mamorona hira be rehefa mamorona hira de le tonony misy mamorona ny feony misy mamorona arrangement misy mamorona ahoana zany izany tompony zany amizay misy le hira ray manontolo satria misy atao hoe tononkalo sy hira samihafa ny tononkalo samihafa ny hira fa raha hira miaraka izy de sady tononkalo misy feokira misy arrangement misy mpamorona tsirairay reo zavatra reo ho an'le zo mpamorona resahany izy zany tompony rehefa avy eo zany tsy fantako zao fa alio eno a tsy mahay aho de zay mihitsy nanontaniako hoe ohatrany ahoana zany zay zavatra zay rehefa any am'le hira anankiray le bolongakira anankiray le bolongakira iny misy tompon-javatra tsy kelikely ao anatin'iny arrangeur ty le mpihira koa anatin'le izy hoe inona ny fitsipoko fomba amoahako an'ity hira ty ho tsara de namorona koa izy tany an-tsainy tany ohatra zao ny feo de mifangaro le izy raha tsy haiko le izy aloha ok efa hainao le izy hoe manana tsafy eo le eo anaty zo mpamorona aloha de namorona ny tonony a de namorona ny feony a de ndrindra zay tena marina meraba anareo e salama ery DJ ty e zaro zany dako miantso ratsinareo fa zay mihitsy ina moa le sekely zay tsy resaka le teny anao raha afaka malitsony fa iny amizay tantena te mihitsy aloha hijanona any amizay le sakiny a efa lamina le savorovoro a de aloha toizina amizay ny masamandandambanany fa hajanony manarak'izay a dino mihitsy le alefa barea sady inoko iny nambalamjaboty ary mbola rafaka pity zany a indrindra de samita in'andriamanitra sotra mahebrizy tamile anina tena zany de andre isanany andro tsodrano vany amin'ny any isanany ahoana tsy en forme raha vao tsy mahazo tsodrano-ny mihitsy ohatrany tsao mihitsy raha vao tsonga eo amin'ny tsodrano izy zay fa de raha soanareo de hatram'izao mbola tsy mandrosy any de avara-drano ao anaty rano le tsy rano ihany fo mandrosy nefa ilafy tsy mahazo raha nefa sy miavara-drano dikano tsy dikano zay tsy mahazo rano ty avy any avarak'le rano araba tompoko na teny mba andeka mateo de tonga saina mihitsy mifampiano tsika malagasy za aloha de mazava tia voazanaka atrany amintsika alapetreta voakorotana rehefa vazaha manakarena rehefa vazaha manana ngezabetsona rehefa karana rehefa simo de normal anonanarana azy hoe tsy manina fa firy milliardera gasketo de nenjehana de mbotena de faly de mbola nisy ndray any de ravinoko fitehana de roviny votafa vo roviny andramony fa raha mity milliardera de andramany izy zany andramany rehefa raha zay hoa ay zany andramana zany zany mampalahelo e mampalahelo aka hitanao teny aotrantsinaiky raha miteny anarina atao de miandany be misy zao manakareny manambola be am'izao mampiasa olona manarivony gaso de injehana bois de rose fahalala bois de rose io e agny fitekena
Kenyan'izy kanina gasy tsy miarena amio. Moramora zany. Zegny le tiako. Moramora zany re. Misy Misy moramora zany. Alô mba fanitsy e? Ie, atao mahitsy. Alô mba fanitsy ohatr'izay hoe atsahary filonany e. Otoanana le dia mba atao rehare. Zao lasa botom-bazaha daholo. Zay. Hoe rehefa tsy amin'ny vazaha dia tsy tsara. Ie, rehefa tsy any karara koa dia tsara. Zay. Koa dia tsara. Nefa ny hainao ihany miampizana ny tenanao. Ma kamarady lasa mifapiko le izy. Efa mitena zay dia mipitipitika andora koa. Dia tongava koa ty e. Ie, zay misy dia mipitipitika andora eo ambony latabatra. Misy fialonana ny zanak'olombelona fa le analizy fotsiny azo ataony mampidina ny tany zany ao anaty vatanao, ao anaty sainao. Miarapa tompoko, miarapa tompoko. Salama rivotra. Ery DJ ty e. Ery DJ rivotra. Eny tompoko. Zavatra anaty rony tiako tenenina e. Eny tompoko. Asa mitondra inona amin'ny baolina kitra ny filazan'ny ny olom-boafidy anankiray hoe Godasy. Hoe Godasy e. Tsy atony. Godasy avisiny memy président zany le olona nanome ara-mangina tsara ery. Fa le karazana olona ohatr'ireny no mampieritreritry hoe inona moa zany ny tena tiany atongavana amin'izany. Sady adidin'ny fitondram-panjakana eny mikarakara ekipa pireneny. Ka zay indrindra manko le izy tena gaty. Olom-boafidy te iseho sy te hiresaka zavatra ohatr'izany ao anatin'ny fanatanjahantena. Dia mitondra inona ho an'ny fanatanjahantena zany dia mitondra inona ho an'le olona toanany. Fa dia tena mampieritreritry e. Ray zay. Faharoa manarakarak'izay mikasy an'le visite teknika. Fanjakana no manao visite teknika, misy gendarme, misy olona ministera ao. Dia mbola tonga indray le commune hoe contre visite iray hono. Maninona raha mba mifanaraka dia anakay sa tsy mampatoky teo zany le ataony visite teknika ary amin'ny gendarme ary sy ny amin'ny ministera ary. Fa dia fangaroana poste ohatr'izao raha mifandraisana anazy. Mampieritreritry alisa tena fangaroana poste tonga koa ianao dia le any amin'ny visite teknika ataon'le commune amin'io dia reo tompona andraikitra kely tsy kely moa zany tompona andraikitra dia mitady zavatra fitiavam-bola atao amin'ny poste dia mbola misy tonga indray ianao dia mbola kasi indray makany azonareo hoe zany salama daholo miarabandry honorance eo zay mampandekama eona fandeha nizele enao raha niresaka teo am'le hoe investigation le hoe izany naniraka ohatrany faverak'izay teo zay le teneniko hoe efa folo taona tiarina azo sokafana foana iny mba tsy tenenako hoe efa fantaritra nge iny e zay manko teneniko hoe mba tsy nareo mpanao gazety mba manao investigation kely zavatra anankiray ohatr'ireny dia mba hoe ho hitan'ny vahoaka maro hoe miasa marina koa mpanao gazety fatsika mpanao gazety manko ohatran'ny akombo mpanao politika foana mivava atsika mpanao gazety tiako navingany hoe mba ho diso fa izay foana manko zao ny hitatsika e dia rehefa tara zao le volamena 73 kilo tsy tany farany dia mpanao gazety koa tsy samy teny tsisy masamy fitana lakiloso ohatra voatetitetina dia tsisy kozy dia mitondra ny ambony dia mandeha dia ohatra zay atany atany satroka volamena andraraba hitany hoe eo atika mpanao gazety ny teny hoe andao mba investigation kely mba amboary le izy le artiste mba feno le zavatra tsy mety ataotsika fa le tsy eo le tsy mety ataotsika fa le hoalahoaly nareo ingeny mba mandeha ny na eto e lasa mikorosana be dia lasa ohatrany tena tokony afempenina zany dia zato ohatrandreny fa tena tokony kaseho gazety tena ho aika be tsika fa alaminy dia mety hoe azo atao inona moa tena
ohatrany azo atao interna aloha le resaka dia zao anina fa tsy aseho mason'olona be ohatrany hoe iny ray aman-dren'ny malagasy kely artiste sare andatsy aloha misaotra an'le napita vaovao ty amiko aloha fa tsy mila fanadihadiana ifotony zany mila izy ireo ka mila fanadihadiana ifotony eo le teny hoe mijojo mijojo dia zao avy eo mievina amin'ny orana ihany ny ampiasaina hoe mijojo io dia fa tsy hoe olona mipipi de lazana hoe mijojo be zany pipi anao karaha be loatra tsy mihoatra mazatra ve tsy mijojo farak mifono hoe ataoko hoe fahatezanana fidinana rano no ambadikile hoe mijojo fa ny hoe mijojo mijojo zay reo mifanohitra ambe manonga ia fa tsisy afa-tsy ny orana zany mijojo a tsisy a zay a fa misy mijojo anankiray ary tena laza izy zany fa za mihitsy nihiran'le izy le mijojo jojojojo eo koa nefa ny hoe mijononoka zany moa simba le kasikana gotiny azo lamy zany gotina TSB fa marina ho ale zavatra tele hoe tena manimba ho ahy soro isan'ny fototra mampandroso Aty am Blue Line TV ho ara te hijery baolina kitra tonga fa manao recharge bouquet magique sport na plus eny am-panjara Blue Line amin'ny sarany manomboka amin'ny 10,400 ariary montsy dia arao mivatana amin'ny bein sport sy new world sport ireo fifananana amin'ny taranja baolina kitra rehetra maneran-tany aty am Blue Line TV ihany no mahita ireo fangarana tianao indrindra nefa mbola miaraka amin'ny baolina kitra koa ireo rehetra ireo amin'ny sarany mora indrindra trany eny am-panjara Blue Line narany taona e Inao emergency dia manolotra ho antsika Grand Concert 2023 misy Saorazy miaraka amin'ny Elias Sarpity mialatsy roapolo janoary telo amby roapolo folo arivo ao amin'ny 650,000 ngongora tolakandro masina manokana eka Mikaela Nyamborona Titastahina Tomsi Jimiavelo fitirana tokana Timerifariary mitapakila asinao tsy vaina ao amin'ny gitara ankatapaka sy ao amin'ny 6 antanme Efoden 0432 083 3 média une fois RG. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé dans la voiture, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance. L'assurance qui vous donne le choix. Nareo ve hijanona sa hiaraka aminay ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 12 febroary 2024 amin'ny 3 folakandro miaraka amin'ny Maleo otrony taranaka mitapakila fanovan'ny prévente 7,000 ariary azo tsainao amin'ny taraka tapaka Caribotel Analakely Creator Service King Mahamasina famandriana Ticket Place Masina Jirseo Miritsoka média officiel RDJ panoany official THB Orange. Nenio Maninona Kidry? Marobenio Mety misy lavaka ny nifinao. Karino anaran'izany fa misy fomba tsotra iarovana ny nifindry. Rosiwi isanandro miaraka amin'ny Colgate dia ho fonany kary. Prosio Maraina hariva amin'ny Colgate ilay tena mety. Ie, ny lavaka amin'ny nify dia marary be ka aza adino ny zava-dehibe. Prosio ho nify salama sy mety miaraka amin'ny Colgate. Ka ahoana ho indry? Prosio isanandro ho tsara ny foko. Prosio Colgate miaro tanteraka ny aty vava omeo azy anio ny ampisy fenitsika.
RDJ amin'ny Sivy Maraina. Ho fankasitrahan'ireo hira mendrika indrindra tamin'ny taona 2024 RDJ 96.6 FM Orange World Collab manolotra anao. RDJ Musique collaboration Blam Sacha Nimti Zakatina sy Toussi Azafati Jackie Ranji sy Nzara Marcel si miova Nate Takes si Miki Secret Denise si Shine Kelly Sreidan si Oza Jérôme si Sai James si Mimita Yumeezako Lilisu si Rakotomalala George Zozo Tansao Siri si Black Nadia Ira Samuel si Rijad Mandray Sanzar fidimy hira nankafizinao amin'ny SMS Orange 032 32 00766 na 033 56 00766 sy 034 34 00766 code CLL RDJ Tiako namako rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy rivotra masiso rivotra masiso tonga eo amin'ilay mitondra loha titra hoe rehefa intsika fa na dia zana yantsa vitusa tonga avy lahy ty aian'lahy raisina raha vahiny miaraba anareo mianata Niary miaraba tompoko faly mitafatafa ihany koa zay eto amin'ny rivotra amin'izao maraina sao mino fa tsy mandrivotra ny any aminareo any aloha atao aminay zao dia rivotra be tokoa fifaliana ho anay avy amin'ny dety ny miaraba ny piany rehetra Oh non, tsy lena ny tsy mahay. Miarahaba anareo avy any atokantrano any izay avy any amin'ny dety tsy inona fa société izy io izay efa mitsangana rehefa mijoro tsara izay mikarakara événement maro isan-karazany toy ny formation ny speed recruting ny conférence ary ny speed dating izay hoentiko tsy iza fa iazaria izo amin'ny resaka aminareo zao eto aminareo amin'izao maraina izao. Ie dia miarabantsika rehetra any atokantrano ihany koa izay manaraka ny fandarana rivotra amin'izao fotoana izao ifelan'ny aina avy eo amin'ny dety hitondra ny formation. Eny ary mankasitraka aloha amin'ny fandraisanareo rehetra dia manarakaraka an'izay ny tena hoentiko eto dia momba ny événement izay karakarainay izay ho fanokafana ny taona izay andraisanay olona maro isan-karazany izay amin'ny salan-taona rehetra indrindra fa ny speed dating ny tena ho azavaiko eto ary anasaiko na vehivavy na lehilahy na efa divorcé ao anatin'izany izay maniry ny hitady namana na hitady vady na olona ho resana dia asainay amin'ny speed dating izay karakarainay io. Dia ao anatin'izay aloha zany ny thème tena voizina hatramin'ny Saint-Valentin zao dia ny thème tena lehibe izay anasaina tsy hakanavaka nizaniza izy io ary asaiko sady isoratra anarana ndray anjara dia ny apéro célibataire. Apéro célibataire. Apéro célibataire. Dia amin'ny maha-apéro anazy zay moa zany dia ny frantsay izy io dia misy ny zava-pisotro ao anatin'izay izay ho vataninareo aloha vao tonga. Misy ao anatin'izay ihany koa ny sakafo cocktail maro isan-karazany fa maha-speed dating zay dia zahay no mikarakara ny rencontre anareo. Rencontre anareo na lehilahy na vehivavy na namana moa zany dia ao amin'io no miaona. Ipandakamaza maka laharana fa yes indrindra fa ho an'ilay mitady vady reny misy sipamanjakely any ary izay misy le fanontaniana vao tamin'ny maraina misy vazavy matoko kosa fa misy
raha mitady vazana izy anao amin'ny spideteny io dia mitongava formation fanga misy formation le izy zany hoe le fomba fandraisana vera zany hoe zany tafiditra anaty le formation rehefa anao dia miondrika kely rehefa anina dia mody ohatrany mifanenjika kely dia farana kely ary aloha ny a dia rehefa eo meko amin'ny felaniany tena zay azay anankiroa rety any formation speed tena tena atindehana eto satria aloha ny événement ho fanikafana ny taona amin'ny sabotsy zao dia tonga dia tady teo anatin'ny agendanareo ny tokantrano any amin'ny sabotsy ho avy zao dia amin'ny 20 ny volana janoary zany amin'ny zao amin'ny sabotsy zany afaka pitso dia ny speed tena voalohany apéro célibataire voalohany fanikafatsika ny taona dia miandry anareo ao ny cocktail zay omena maimaim-poana ao anatin'ny fandraisana anjara dia misy animation mahafinaritra be animation mahafinaritra be ny hira afaka ataontsika ihany koa raha ohatra ka misy ny lina sy mazoto ny karaoké dia ao anatin'izay ny local moa bien équipé tokoa tena mahafinaritra zany ao ary efa misy ny seza animé izy io averiko hatrany ary ny salan-taona manomboka amin'ny 12 taona anasaina anareo rehetra zany na mitady namana na mitady olontiana dia mitongava amin'io asabotsy misy fanamarinana maha célibataire hoe entina misy sao dia hoe olona efa manambady sao dia olona mitailana ny tsara kokoa ngamba allo samy fatsafatsapahatena ny tsirairay raha ohatra ka moa zay miantoka netana dinina reo zany miantoka netana dina zay fa aleo fatsapahatena ny tsirairay amin'io apéro célibataire io rehefa mahatsapatena hoe ndeha hitady vadiny dia anao hitady tsipa tsy anjaranay ndeha metra fa rehefa tonga ianao dia ataonay sy afapo anao ny fandraisana anjara dia natao ho zakany rehetra amin'ity fanikafana ny taona ity tsy inona fa dia 2 alina ariary monja 2 alina ariary monja dia fanampin'izay raha ohatra ka tsy afaka ianao sabotsy zao mety hoe mbola tampoka anao le izy dia alatsinainy sy alarobia ny programany speedetine karakarainay tadidio foana ny tematsika apéro célibataire amin'io zany tenue chic tsara no entinao ho an'ny vehivavy moa robe mazava ho azy lehilahy chemise mba tsara satria eo na premier rendez-vous ny atao amin'io mba mainy fa nay zany aloha hatreto mbola tsy ferana fa asaina sady ho tonga amin'ny sabotsy zao fa rehefa tsy afaka ianao amin'ny sabotsy zao dia amin'ny latsinainy sy alarobia ny sabotsy indroa isam-bolana amin'ny sabotsy zao zany dia miandry amin'ny tapa-bolana iray vao misy ny sabotsy zay zany fa alarobia sy latsinainy olona ve izy nena olona ohatra izao nena ny olona tiako dia anjaran'le critère le tadiavin'le vehivavy na le lehilahy indray ny amin'ny eny ary aloha ngamba omeko amin'ny filanena nanoizan'ny fotoana dia avy eo ampiko ny fanampiny kely Ie, misy ihany koa ny formation izay karakarain'ny hidette. Ny formation nomboanay anazy dia ny formation spéciale jeudi, izany hoe ianarana ny mofomamy iarahana amin'ny chefito izay tena efa matihanina tokoa. Betsaka ny olona mahafantatra anazy dia misy ny formation anankitelo ny formation amin'io. Ny voalohany amin'ny herinandro amin'ny 2 février. Ny teman'io boulangerie et viennoiserie. Izany hoe ao ny anarantsika ny mofomamy, ny mofo karazana mofo rehetrarehetra, ny pain choco, ny pain au raisin. Dia ny tombotsoa amin'io formation io tsy misy fampianarana ina mofonay tsisy ka anao tsy mivolana. Dia misy ihany koa misy zany tombotsoa azo amin'io satria araka izay hoe formation izay dia tonga dia fampiarana fa tsy basé amin'ny théorie fa fampiarana. Ny sakafo atoandro entoany hidette, ny ingrédient, ny matériel rehetrarehetra. Dia misy ihany koa ny attestation rehefa vita ny formation. Ny saran'ny formation dia mora tokoa. Raha 150 000 ariary le izy dia nahenana ho 140 000 ariary fotsiny. Araka ilay teny teo be dia be ilay tombotsoa. Toa dia manao pratika andro iray izy io, manomboka amin'ny 7 maraina dia mifana amin'ny rehetrarehetra mihitsy toa dia toanay daholo. Fa ny oentin'ny participant zany stylo sy bloc note dia barquette hitondrana an'ilay asa efa vita zany le mofo. Ohatriny verina kely sao dia efa niteny ohatriny moa saran'izay 2 alina daholo. Non tsy 2 alina 140 000 ariary par personne. Promotion be mihitsy irana amin'ny chefito izay tena efa matihanina. Dia mbola misy ihany koa ny thème faharoa dia ny pâte à choux sy pièce montée dia mitovy ihany ny saran'ny formation amin'ny 9 février.
dia ny fahatelo ny wedding cake sy ny pâte à sucre 250 000 ariary fotsiny. Efa tafiditra ao anatin'izay daholo ny sakafo atoandro, ny ingrédients, ny matériel ary ny attestation. Eny ary fanampin'izay ihany koa raha ohatra ka moa liny ianao zany amin'ilay formation zay nentin'ny felaniana teto zay dia zao afaka misy ihany koa ny pack. Raha ohatra ka liny ianao dia misy pack izy io zay tena misy réduction be raha ohatra ka liny ianao tonga dia izy telo miaraka. Le pack io dia boulangerie et viennoiserie dia ny pâte à choux sy ny pièce montée ary ny farany wedding cake. Inona moa antony mahatonga anareo manao izy io? Be dia be ny lina amin'ilay izy moa zany satria be de formation izy io zay tonga dia pratique aminazy. Non, sady mila vola zay mazava ho azy anatin'izay kanefa tsosoanao ihany koa mandeha ny fotoanatsika fanetanana farany sady raha afaka mametraka ny laharan-tarobia sy ny toerana afaka natonan'ny olonanareo amina fanazavana fanampiny. Eny ary ho an'ny lina amin'ny speed tena manokana azadino ny sabotsy zao apéro célibataire ny thème-tsika dia ny numéro ahafahana mahazo sy anaovana réservation sy ny soratra anarana dia ny 033 73 264 06 033 73 264 06 raha ohatra ka speed dating no antondianao. Raha ohatra kosa ka formation misokatra androany fisoratana anarana dia mifarana amin'ny alarobia 1er février dia ny laharan-tarobia azahoananay dia ny 033 73 264 05 avetriko 033 73 264 05 mademoiselle Felaniana no andrianareo ao. Dia ny famandria-toerana afaka alefa ihany koa amin'ny mvola ny manao acompte 50% zany 034 85 118 21 034 85 118 21 afaka mitsidika ihany koa nareo ny paginay ITET Y' tête. Ny toerana dia ny ampandrianomby lo 211 EAB ampandrianomby raha avy any ministère ianareo dia le somary mitsofoka tsy maka mausolée intsony fa le somary mitsofoka mahazo ny Jacques Prévert faharoa zany dia mahitsy kely ao dia mahita plaque IDET. Makasitraka anareo lasa tsara. Makasitraka dia fanontaniana ray fotsiny débutant moa izy teo. Mety daholo ho an'izay liana rehetrarehetra na débutant na fianarana manendy atody ataonao any mety. Miaraka amintsika eto ihany koa ny Canal Plus Madagascar raisitsika vahiny manaraka. Faly miarahaba antsika mpanaraka fandarana rivotra. Salama. Zay ekipa Canal Plus Madagascar Fetra sy Ruffin. Tsy hoe tapitra maro koa le bonus to Canal Plus 15 jours dia tsy hanao réabonnement intsony tsika izay mbola tara fa mbola misy ihany koa tambazo ary zay offre zany ho antsika zay tara. Misy ny bonus herinandro bojo zany hoe mbola mahazo ihany zany tsika fa tsy hoe tapitra omaly akory dia tsy mahazo fa raha manao réabonnement ianao ka manao mialohan'ny atapahany sarinao dia mahazo ilay herinandro bojo. Dia misy ihany koa ny ho antsika vao ampiditra misy ny offre amin'izao zany 70 000 ariary miaraka amin'ny bouquet évasion izy io dia ny installation sy livraison gratuit maimaimpona ho an'ny Antananarivo sy manodidina. Efa misy bouquet évasion anatin'ilay 70 000 ariary zay tsy manontany tsindriky kely aza tara amin'ilay réabonnement anarahantsika n'ilay match ny bary amin'ilay tranona zany amin'ny asabotsy izao izy io dia toany ny ekipa pirenetsika fa fotoan-dehibe ray ho antsika io ahafahana manaraka ny zany manohana zany ekipa pirenetsika zany dia arahinao amin'ny Canal Plus Sport 1 na ny canal chaîne numéro 5 zany dia ny TVM koa zany mandefa anazy rahanao amin'ny Canal Plus amin'ny chaîne 200 dia tsy voatery hoe baolina ihany koa fa satria ohatra miresaka dia hoe baolina foana tsy voatery tsy mianatra mpianatra sasany misy miasa ihany koa amin'ilay resaka cyclone ina ny zavatra mba hoe mahalinalina ho an'ny ankizy sy ny rem-pianakaviana
Akoatra ny baolina misy ny émission maro isan-karazany a natao an'ny sarangan'olona rehetra zany, sokajin'olona rehetra. Misy raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny Novegas zao dia namoaka film vaovao be ao amin'ny ekipa Novegas arahanao amin'ny chaîne 209 zany izy io tondra ny lohateny hoe Vona izy io. Nanomboka omaly izy io dia misy ny famerenana isaky ny amin'ny 7:30 zany hoe raha mbola anaraka ianao zany mbola maharaka tsara mihitsy satria vao omaly nanomboka le izy. Be dia be zany ny chaîne azonao arahanao natao amin'ny sokajin'olona rehetra fa tsy hoe baolina misy manko tsy mankafy baolina ny any an-trano fa mety hoe série ny tia ny dessin animé ny an'ny kiza. Tiako kosa no série kosa motro. Tiako no série. Dia aza misalasala manao an'izay abonnement zay. Ny laharana finday antsoina zany raha vao ampiditra ianao dia ania 034 72 265 75. Izay manana fanontaniana manitikitika na hoe anontany renseignement mahakasika ny fanaovana re-abonnement dia afaka miantso amin'ny laharana io ihany koa. Io matetika fanontaniana io mangitikitika aminakazy io tsy mangitikitika. Fanontaniana io manafosafo na manao. Ekipa ny VAD nareo manala fasahirana ny olona zany mba hoe amifivezivezy. Izay indrindra satria zay ny anitanantsika amin'izao toetrandro somary ratsiratsy zao misy tena kamokamo ny olona hivoaka ao an-trano dia miantso anay fotsiny izahay ekipa VAD vendeur à domicile moa zany le VAD. Miantso an'le laharan-tary be teo fotsiny ianao dia izahay no manantona anao any amin'ny toerana misy anao, mandray vonona ianao zany mandray 70 000 ariary fotsiny ianao dia mahazo matériel complet ianao ny installation sy livraison gratuit. Avery kely angamba le laharan-tary be teo sendra misy tsy naray. 034 72 265 75 034 72 265 75. Salasala miantso mandray anao foana zay raha hitanareo secteur ihany koa zahay dia afaka tsy dianao amin'ny pejy canal plus Madagasikara misy amin'izao Facebook misy toromarika ahafahanao miala amin'ny sary raiky zao vanimpotoana fotoana izao dia afaka miantso le laharana teo koa dia misy Telehirana sokonte. Sono pensa da noi. Alle fasquelle ci vuole. Ma pensa tsy mijoro zay fa idama zany tsy miroa lohateny mianisan'ny misoma ao anatin'ny fifaninana misoma i dama zany ao anatin'io ao amin'ny inona aloha misy azy mozika miaina mozika miaina mozika miaina izy lasatso dia be dia be moa izy ato fa dia miteny efa tsy dia maharaka tsony
le budget mozika io resatsika io satria ny anaran'ny mpanakanto fa mahavalalany io misy avoam-polo aloha wada na tan na el tsota digemji tsotadi lo talvis tableau le tropical masculin music kodiny zao TML masculin afaka ny fanao ny code la rentabilité 0,56 007 tropical music 007 na 0,32 007 66 Samuel ty any ana tropical music masculin inona ny Samuel miodina anaovana ny Samuel karaha iny zany ny Samuel miodina zany fa miodina mihodina ena izy raha soa zanak'olona romana raha soa zanak'olona romana aty amin'ny eritry karapanodina miaraka amina sakafo lombadika eo fa dia ohatra ka maheno zao romana dia manalova ty romana sy mahafantatra romana koa mba fitatao amiko fa manao karapanodina tsy azoko mihitsy ty zavatry ty e fa inona ny olana zoky ataonao moty vaovao ianao Andremson le misy tankina tsatsakoa zoko inona ny olana ka mahita ny aleoko zoky akamy fa resaka tanana itsy tato ary amana olona maro tsy any fa manana an'ilay compte faharoa misy fanontaniana anao raha teo mbola honorany hoe amita déplacement Sekian resaka ho za fa rapitso no ekitsika zavakasika ny tontolo ny atletisme izay sy mahakasika ny lalao-ny nosy satria raha ny fampanantenana sy ny filazana nataon'ny ministra dia amin'ny volana febroary ny miditra amin'ny ny atao hoe fandevisantsika atleta izy fa namiatrika ny lalao nosy zay ao amin'ny atletisme dia misy loharano-baovao mahafinaritra anahy fanazatena atletisme misy loharano-baovao zay lahalinina hoe fahalinany azy sy fahasoa raha ohatra ka diso dia rezahana tonona tokona reka hoe raha marina le izy dia inary le critère satria dia misy loharano-baovao marina ary fiazy tokana sy tsy mazava ny critère ny atleta andeha atrika an'ilay fa io misy tsy ambara telo lalao tsy lalao fa ilay fampivondronana zany misy critère ave satria zany mitaraina ny atleta sasasasa araky ny loharano-baovao io misy tokony tsy andeha tsy mafeno an'ilay fiteta nefa lasa any anatin'ilay andeha ny stage bleuté raizay faharoa misy toerana tokony ho an'ny atleta nefa dia nomena olo-kafa izay tsy atleta fa lasa mandeha any amin'izay zay mila ilaina lasa aiza moa zareo nanao stage voakasiky ty fitarainana ty vaovao azo ty aloha ty loharano-baovao ty ho an'ny Dakar mandiaza Dakar stage biloqué io ia stage biloqué io ohatran'ny mampatanty zay no entsona anamarina mbola tsy maintsy ho amarina zay loharano-baovao zay marina sa tsy io misy tendre monsieur le président zareo le membre délégation nandiany fa misy olo andeha anao shopping efa ty amin'ny teny proposition hoe mbola misy olo magnano shopping andeha agnino any ma zay andeha hitsangatsangana ny balady balahely nefa zareo fa miambony gote mafinaritra gote Ingela kata awe
mandefa ny fisoany amin'ny taly zay dia zahay telo maly efa ohatra ka misy irany fo misy fo anditony ny fro dia macron le rapetaka eo amin'ny répartition atao dia rehefa mandeha fa mbola mitozany any zay rehefa rapisy efa nizaka am'zay zany fa ny resaka hoe zava-drasy amresana teo aloha tsy mila fatany amin'ny farany fofiny avy zany dia fanafitinana zay koa dia rehefa mandeha mbola mandamina sy mandrika zany sotra pesaka tao dia ivelany fa Itondray stylo mainty le tsy avy efa mody ala. Stylo mainty le tsy dia zava-manao zany. Itondray stylo mainty le tsy avy miditra ny supermarché la dia misy le mainty aminay dia eo a. resaka le hoe monda resaka hoe baolina dia raha baolina moa zany dia monda rehetra koa mba tena apprécié dia mahazaneny dia resaka nefa be sika menakavy dia iny fa tsy mila miteny tsy manampiavaka kana fa miteny mihitsy ny tsy miteny babeny fa ny olona mihitsy tsy manana dia koty loatra tsony ankehitriny sotra besaka aza biolona nafarako e ndao e marina mafy tsy afaran'ilay sandolo zahatra rehetra ny fiainan'ilay zany io ny anangy stylo mainty ray atao ry anaty posy no afarako aminazy any misy dikany zingabory no entiny stylo mainty eny zingy aloha tena nga misy zingy zany any andafy ama zingabory rock eo amin'ny sampana rock sampana moa zany filazany teo zany sokajy eo amin'ny sokajy rock fandresena alikanisy ty anaran'le alkinia zafady bany fresakina amboara lendrema le maleo taonio erika tsy anary fako matsikatra tsy anary anao matsikatra ilay kintana mirado tara rikson anao edoa iraha mijery ndreto fa tsisy zavatra ipapa reto na tsy mandeha am'zay loha reto atrondray fotoanatsika zany velome manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala amin'izany nefa rehefa iny nefa lasa olona alasina hitanana larobilaka misy masa otsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'izay lôniny fa tianareo foana Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange.